ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmirahaba antsika ny afaka malala tratra ity alarobia fa 20 ny volana mety. Ny mofinaina voalahatra antsika nio dia ny boky ny Agay. Agay mpaminany toko 2:1 ka hatramin'ny 7. Agay toko 2:1 ka hatramin'ny 7. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Tamin'ny andro voalohany, tamin'ny volana fahaenina, tamin'ny taona faharoanjakan'ny Dariosa mpanjaka no nahatongavan'ny tenin'i Jehova nentiny Agay mpaminany tamin'ny Zerobabela zanak Sealtiela gouvernoura tany Joda sy tamin'ny Josoa zanak Josadaka mpisorona be nanao hoe izao no lazain'i Jehova tompony maro, ity fireneny ity manao hoe tsy mbola tonga ny andro tokony hiaviana hanaovana ny tranon'i Jehova. Dia tonga ny tenin'i Jehova nentiny Agay mpaminany nanao hoe moa andro tokony hiteviny ny tenanareo amin'ny tranonareo misy valindrina va izao? Kanefa ravy ty trano ty, koa izao no lazain'i Jehova tompony maro. Hevery ny lalanareo, efa namafy be ianareo nefa kely ny taona, mihinana ianareo nefa tsy voky, misotro ianareo nefa tsy afa-po, mitafy nefa tsy misy mafana, ary zay mahazo karama dia mahazo karama tao ankitapoloka. Izao no lazain'i Jehova tompony maro, hevery ny lalanareo. Miakarana telobohitra kamakazo ary ataovy ny trano dia akasitrahako izany sady akalazainao ho Jehova. Nanampobe ianareo kanjo indro kely monja, ary noho ny taoninareo dia nitsofiko. Nahoana ho Jehova tompony maro? Satria efa rava ny tranoko nefa ianareo samy miazakazaka hanao ny tranonareo afy. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Agay mpaminany no manafatra izany teny izany, ary izay hitina mampahirentsika dia ny teny andiny ny tapany 2:15 sy ny tapany 2:17 manao hoe hevero ny lalanareo. Hevero ny lalanareo. Teny mamperitreritra ny jiosy na ny fanjakan'ny Joda avy any amin'ny fahababoana zany dia afaka malala. Any amin'ny taona 570 any zany alohan'i Kristy tsika eto, miverina avy any amin'ny fahababoana zanak'Israely, ary dia mazava ho azy fa rehefa anatin'izany fiverenana amin'ny fahababoana zany dia maika amin'ny zavatra maro samihafa, maika amin'ny fanarenam-pirenena, maika amin'ny fanarenana ny tsirairay, samy manana izay mamaika azy. Ary dia eto Agay mpaminany dia ny teny manao hoe hevero ny lalanareo. Ary Agay zany dia mpiarabelona tamin'ny Ezra, Nehemia sy ny sisa rehetra. Ary Agay no lazaina ho mpaminany voalohany, Agay sy Zakaria no mpaminany voalohany ao aorianan'ny fahababoana. Ry Ezekiela ny alohan'ny fahababoana, ry Isaia, ry Jeremy, fa i Agay mbandry Zakaria kosa no mpaminany voalohany akeo aorianan'ny fahababoana. Raha tsy teraka tany amin'ny fahababoana mihitsy aza ity mpaminany atao hoe Agay ity zany. Ary dia nanafatra izy, nanaitra izy, namelona ataoko hoe lakinosy fanairana tany am-pon'ny jiosy izy, hevero ny lalanareo, saino makaizinareo. Raha toa ka jerena tsara ilay teny hoe hevero ny lalanareo dia amin'ny 9 izay toam-pilatanantsika io, 9 ka hatramin'ny 7 dia azo adika manao hoe hevero ny lalanareo. Nahoana ianareo ny tsy mahomby? Nahoana ianareo ny tsy mahomby? Tsorona fa tsy mahomby mihitsy eto ny fiainan'ny zanak'Israely na ny Joda. Filazany azy dia manao, filazan'ny Agay mpaminany azy dia manao hoe tsy mahomby mihitsy nareo e. Mamafy nareo nefa kely ny vokatra. Mihinana ihany nareo ka nareo mety voky zany. Mitafy ianareo mbola tsy mahazo hafanana mihitsy nareo e. Ary dia namanangona tahaka n'inona nareo dia tsy ambinina nareo e. Tsy ambinina mihitsy nareo, mitahiraka tapoloka nareo zany hoe zay tafiditra ao landy, tafiditra ao very, tafiditra ao tsita. Dia tsy mahomby nareo zany. Dika teny hoe hevero ny lalanareo eto zany dia zao manao hoe ry Joda, fataro avy aiza, inona ny antony tsy fahombiazana? Mahay izy mametraka fanontaniana manao hoe avy aiza ny tsy fahombiazana. Indray ny olona avako malala na
nampinitsotra fotsiny zao ara rehefa ao anatin'ny tsy fahombiazana de ndraindray tsy mametraka zay fanontaniany zay hoe avy aiza ity tsy fahombiazako ity, avy aiza ity tsy fahombiazako ity, nahoana no tsy mahomby. Anandray de kizitina fotsiny amin'ilay tsy fahombiazana, efa fantatra fa tsy mety fa de zao lasa kizitina fotsiny tsy fahombiazana fa tsy mametra-panontaniana hoe avy aiza ity tsy fahombiazako ity. Fa io atao andrio de miresaka amina mpitandrina vitsivitsy eo atoandro rano vitsivitsy miara-misakafo de hoe le mpitandrina maromaro misy maro moa zany hoe le mpitandrina anankiray manao hoe za tena sahirana mihitsy fa reko mihitsy hoe mitombo ny taona kefa de miady amin'ny ankonako foana ao an-trano hoe ty mpitandrina de fa ahoana hoy zany zay rehetra vao malinomaly ilay mpitantara ilay mpitandrina namana zany vao malinomaly ande zao mipenipenina mitady hoe aiza le figo teo de mipenipenina eraky ny trano amin'ny teny mivady aman-janako mba tsy manampy mihitsy nareo fa aiza le figo de mivady aman-janako izy mime fotsy manao hoe fa inony eo amin'ny lohanao eo amin'ny lohanao ange le figo ary de ray ozy mietrehatra fa ahoana azy zany fa ny faharoa de zao izy vao malinomaly de zao miady amin'izany ka tsy ampinareo mihitsy fa inony ty mampiondrikondrika neny ty inony ty tsolotsolovonao amin'ny alina ty miondrika ozoko mitsilo de vezivezaka mitsano mitsilo isaky ny prise fa inona ny jerevanao io le telefona ko tsy hitako zay nalehako izy ary dia hoy ka le telefona nge iny amin'iny iny itslovany neny iny eo atokasena hay le telefona ataoko lampe de poche ihany no hitsolovako hitadiavako telefona ary de ino manao hoe tena nandray ozy matetika nitahaka zany miakatra any ambony izy de nandray tsy taditiko any ambony manao hoe teny ay moa zakay akazavatra efa tonga any ambony matetika iny moa nalehako aty ambony aty efa reko mihitsy izy ny taonako satria lefa ho retraite afaka ataona raina roa de metra-panontanizy manao hoe zao izy vao tena mieritreritra manao hoe inona ary nahatonga an'izany fa maninona ary any manao an'izany mampieritreritra amin'ty loha hevitra zay resantsika ty manao hoe ndraindray vitsy ny olona mametra-panontaniana ny antony fa tsy tia hita lay antony izy tsy tia hita ny antony ny tsy fahombiazana izy fa ndraindray misisika ihanina de efa tsy mahomby azy satria fantany fa ny antony tsy fahombiazany de noho ny tenany de tsy sa mametra-panontaniana akory izy manao hoe naolona rany tsy mahomby. Zava-dehibe rehefa ko malala ny ananan'ny olombelona rehetra na ny olona mana-tsay indrindra ny mpino eto de zava-dehibe ny ametrahana fanontaniana na amin'ny antony tsy fahombiazana ary eto iagay de miteny amin'ny zanak'Israely manao hoe mba mametraha fanontaniana rehefa hitanao fa tsy mety, rehefa hitanao fa mifandona amin'ny olona ianao, rehefa hitanao fa misy zavatra be debe tsy mety kizitina amin'ny olona ianao na sorena aminao ny olona na misy zavatra tsy mety any ampiasana tsy mamokatra mihitsy zavatra rehetra atao tsy mety daholo zay rehetra atao mivezivezy azy manao an'ity miasa mafy manangona mbola tsy ambinina ihany tsy mety daholo zay rehetra atao de mametraha fanontaniana ho iakay mahaiza manana fanetretena mametraka fanontaniana mihevitra hoe makaiza ary azany makaiza zany lalako zany mandiny tena ary rehefa miteny hoe hevero ny lalanareo iagay tsy ny teny hoe hevero ny lalantsika na hevero ny lalanao fa hevero ny lalanareo zany hoe lay tsy fahombiazana tsy an'olo tokana akory fa mety anareo atokantranao de mahaiza mametraka fanontaniana hoe makaiza zany hoy tsika manao hoe ndraindray tsika tsy ampy fandinihentenany amin'ny antony tsy fahombiazana hany ka tsy mandroso satria tsy mametra-panontaniana ny amin'ny hoe maninona rano tsy mahomby na maninona ara ny olona no manakina ahako amin'ny zavatra ohatr' zao na hoana ara no zay ataoko rehetra tsy mety daholo de mahaiza mametraka fanontaniana ny amin'ny antony hevero ny lalana so ohatra masina rehefa ko malala de tena mampianatra antsika an'izany mihitsy ary azotsika tarafina amin'ny testamenta vaovao zany fa tsy amin'io faminania gaio ihany fa hitantsika hatramin'ny tantaran'ny Paoly tamin'ny tantaran'ny Saoly zay impiry mo Saoly tsy miatro kely
ny teny manao hoe asiko mafy ny tenako ho mangana, zany hoe mandiny tena mamantatra ny tsy fahombiazana, mamantatra ny hoe ohatrany tsy mety angeza zany, ohatrany tsy mahana fedalam-poa zany, ohatran'izay rehetra ataoko miasa ihany afa ohatran'ny tahaka nyity voalaza ny boky ny agaity, to tsy mahatahiry ninina mihitsy to tsy mety mihitsy zany zavatra ataoko zany, ry avako malala mahay zara mametra-panontaniana. Ary ao anatiny zao totsika hoe varanaretiny zao de heveriko fa tokony hosain'ny firenena mihitsy ko aza sy hosain'ny mpino ity teniny agaim-paminany ity hoe hevero ny lalanareo. Fa ny faharoa de zao dika teny ty hoe hevero ny lalanareo de zao rehefa avy misaina tsara amin'ny hoe avaiza ny tsy fahombiazana, inona ny tsy fahombiazana, de hoy agay alaharo ny zava-dehibe, alaharo ny lahara-pahamehana, hevero ny lalanareo ka rehefa avy mandinika sy mamantatra ny tenanareo nareo, avy mamantatra hoe avy aiza ny tsy fahombiazana, avy mamantatra hoe reto ny fototra ny tsy fahombiazana, avy mamantatra mamakafaka ny olana araka ny tokony ho izy ao anatin'ny fanetretena sy ny fanafoanantena mihitsy aza, de zao ivoaka ao anatin'io fandinitena ataonareo io, ivoaka ao anatin'izany fanontaniana mipetraka zany hoe makaizitsika, hoaizytsika, avitaizytsika, de ivoaka ao asa be dehibe ho agaim-paminana. De zao alaharo ny lahara-pahamehana, mahaiza mandahatra ny lahara-pahamehana. Tamin'ny fanadinana hiditra ho mpitandrina asa taona firy izy iny any amin'ny 20 taona angamba tany hoany, de misy ny fanadinana mpitandrina moa misy oral, zany hoe misy fanontaniana aby hoany zay afaka tsohatra de misy oral. De misy fanontaniana napetraka tamin'ny ankizy ana oral, fantatra fa voavaly le izy, fantatra fa tsotra le fanontaniana, fa na izany ara ninina napetraka, ny antony ametrahana azy mba ho tadidiny lay olona amin'ny fiainany, ary rehefa apetraka amin'ny fanadinana mantsy de tadidy kokoa, ka ny antony ametrahana lay fanontaniana de tena fanontaniana mihitsy sady efa lesona sahady, fa tsy rehefa tsy de sarotra mandrahoana koa eny misy any mihitsy mavaly mazava ho azy, fa tsy fanontaniana de saro-baliana de manahoana loatra. De zao le fanontaniana napetraka tamin'izany izy, napetraka zay moa zany mpanadana, de mipetraka amin'ny mpianatra, alaharo reto zavatra efatra reto fa ho mpitandrina ianao atsoatsy afaka 5 taona na 9 taona de hitondra fiangonana ianao, de alaharo reto zavatra reto, zava-dehibe fa tsy maika, zay ny voalohany, tsy zava-dehibe fa maika, zay ny faharoa, fahatelo zava-dehibe sady maika, ary ny faefatra tsy zava-dehibe sy tsy maika. Tsoroko ilay izy fa tamin'ilay fanontaniana moa somary nampifamadiabadian'ny KFT tamin'ny fotoana andro, satria nataony zava-dehibe fa maika namboariny le izy tamin'izay fotoana zay, na maika fa tsy zava-dehibe amboariny arak'izay fa eto mba hatsotra ny valiteny satria miaino nareo dia mba ahafahanareo miaraka mamaly lay fanontaniana. Ny voalohany de aroaro, ny voalohany de hoe zava-dehibe fa tsy maika, tsy zava-dehibe fa maika, zava-dehibe sady maika, tsy zava-dehibe tsy maika. De fantatrao tsara fa raha lahatra de zao ny voalohany de ity, ny zava-dehibe sady maika, zava-dehibe sady maika, ny votoatiny tena tsy azo ialana maika, ary ny faharoa ny fotoana tanterahana azy maika. De zay zany ny voalohany, tsy avetrany de tsy ny zava-dehibe sy tsy maika akory ny ataonao, fa mahaiza mandahatra tsara hoe inona ny zava-dehibe ary inona ny maika, de ny zava-dehibe sy ny maika no ataonao. Zay ny voalohany. Ny faharoa de mazava ho azy ny zava-dehibe, ny tsy zava-dehibe fa maika, mety tsy de zava-dehibe loatra le izy tsy maninona, asa ohatra hoe mety tsy de zava-dehibe le misasaka, asa fa maika be zay satria anao andray olona, satria anao andeha aty de lasa maika, lasa zava-dehibe ho azy. De dia zay ny faharoa, zay vao ny fahatelo, zay vao ny zava-dehibe fa tsy maika, miditra amin'ny zava-dehibe amin'izay ianao na de tsy de maika atsony ary satria efa vita daholo ny maika rehetra, sady zava-dehibe. Ny farany tsy zava-dehibe de tsy maika. Dia eto de hoy agay, rehefa avy mieritreritra ny zavatra rehetra ianao ka mahafantatra ny hoe reto le fototrorana, de alaharo atombohy any amin'ny zava-dehibe sady maika.
mahaiza zany mandahatra ny lahara-pahamehana. Ary rehefa mandahatra ny lahara-pahamehana ianao zay ambarany agaipa aminany io dia miaraka ao anatin'ny fandaharana sy famakafakana ny sitrapon'Andriamanitra. Zay mahatonga ny akainy teny eto manao hoe tonga ny faminaniana tamin'ny androny Zerobabela, tamin'ny androny Josoa zanaky Jozadaka. Zany hoe rehefa mandahatra ny lahara-pahamehana ianao na mamakafaka mandinika ny tenanao dia fakafakao amin'ny alalan'ny sy alaharo araky ny sitrapon'Andriamanitra. Alaharo araky ny sitrapon'Andriamanitra. Inona re Andriamanitra ny zava-dehibe sady maika zao? Inona re Andriamanitra ny tsy zava-dehibe sady tsy maika? Zay no ataoko farany. Fa nataoko voalohany Andriamanitra dia zay tena zava-dehibe ary maika. Maika amiko, maika aminao. Zava-dehibe amiko, zava-dehibe aminao. Fa ny faharoa dia zao Andriamanitra. Misy Andriamanitra tena maika mihitsy. Na dia tsy zava-dehibe amiko ary le izy indraindray. Fa tena maika le izy. Amin'ny fiheverako azy tsy dia zava-dehibe le izy. Fa tena maika le izy. Satria manimba zavatra raha tsy tratrako amin'io fotoana io. Fa mety misy zava-dehibe fa afaka miandry kely varavety. Zay any amin'ny fahatelo. Fa le maika tsy azoko alana mihitsy zao ny tsy maintsy fitaina. Na dia mety zavatra kely an'le izy. Mety ohatra hoe fanoloana zavatra kely varavety. Mety tsy dia zava-dehibe fa kely fotsiny. Fa raha tsy soloko an'io dia manimba zavatra. Zay avao manao ny zava-dehibe. Zay avao manao ny zava-dehibe. Tsy dia maika loatra le izy fa efa afaka manomboka ny zava-dehibe azy ao. Rehefa koa malala isan'ny atao hoe fahendrena zany. Ny fahaizana mandahatra ny lahara-pahamehana. Mandahatra ny lahara-pahamehana mety ho hain'ny olona ihany. Fa ny mandahatra ny zava-dehibe sy ny mandahatra ny zavatra maika, io ny fahendrena. Ary io raha tsy miaraka amin'Andriamanitra ny olona ao anatin'ny fanetretena ny olona, mahay miainy ny olona, zay no ahafantarany hoe ity ny tena zava-dehibe ary ity ny maika. Zay mahatonga ny agay tsy ny teny hoe enao fa ianareo. Zany hoe ny fiaraha-midinika, ny fiaraha-mikaondo, ny fiarahana miaino no ahafantarany rehetra hoe ity ilay maika, ity ilay zava-dehibe. Tsy ny olona anankiray zany ho ahafantatra ny zava-dehibe ao anivon'ny firenena. Fa olona maro no miara-mandinika manao hoe ity zao ny zava-dehibe ary ity ny maika. Fa mety misy eritreretiko za samirery ho zava-dehibe fa tsy zava-dehibe amin'ny hafa. Na misy zavatra tsy eritreretiko ho maika kanefa maika amin'ny hafa. Zay mahatonga ny akainy teny hoe evero ny lalanareo, satria tsy hita ny maika sy ny zava-dehibe raha tsy fandrombonana. Rehefa koa malala ao anatin'ny tokantranontsika izao, asa mino sy mahatoko fa tsy ho ela indray ny voahana amin'ity varanaretina onja fanondrony ity, dia mila mandahatra ny lahara-pahamehantsika izany izao. Rehefa avy mandinika ny tenantsika tao anatin'izay ray volana roa volana izay, inona ary ny tsy nety Andriamanitra ny teny verina indray ity varanaretiny ity ka nampikatona ny fiangonana, na tonga olona very asa, na tonga fahavoazana toe-karena, na tonga inona Andriamanitra? Taiza ny tsy nety, taiza nisy maika fa tsy natao, taiza nisy zava-dehibe fa tsy ny fitaina sy ny sisa rehetra. Dia ho afaka ny onja fanondrony, engany hijanona amin'ny onja fanondrony fa tsy onja fanotelony sanatria dia zao ndeha andahatra amin'izay amin'ny fanarenana ny fiainan'ny tsirairay. Inona zao ny zava-dehibe sady maika Andriamanitra? Na amin'ny fiangonana io, na amin'ny tokantrano io, na amin'ny asa io, nda ho andahatra ny zava-dehibe sady maika ny voalohany. Dia hoy agay mpaminany manao hoe hevero ny lalanareo. Ary ny fahatelo hoy agay rehefa mandahatra ny lahara-pahamehana ianareo zany dia zao nen'Andriamanitra ny lahara-pahamehana. Nen'Andriamanitra ny lahara-pahamehana. Ary io ny fototry ny fahavoazan'ny Jiosy. Rehefa niverina avy any amin'ny fahababonina izy dia izao ny zava-dehibe sady maika nataony zandrina azy. Ny zava-dehibe sady maika indray tsy nataony fa ny zava-dehibe fa tsy maika nezaka zahany. Zava-dehibe ny fanaovana ny trano mazava ho azy, ny trano honenana hoy Andriamanitra, zava-dehibe zany. Ahoana kosa moa ny trano ve tsy tokony hanana ny tokantrano ny olona rehetra fa tsy maika.
fa ny maika de izao ny fanaovana ny manda satria ny manda de tsy inona tsy akory fa lay fiarovana ny tanàna lay manda talinemy ary ny fanaovana ny tempoly indrindra lay tempoly ivavahana lay tempoly lay tranon'Andriamanitra zay ny zava-dehibe sady maika tsy hoe tsy maika akory ny trano nenana jereo tsara fa tsy hoe nanamaivana ny trano Andriamanitra akory eto fotsy manao hoe trano misy valindriana tsy hoe trano fotsiny zany hoe lay jiosy zany efa tonga amina confort kokoa tsy hoe trano fotsiny Andriamanitra zany tsy te manao hoe fotoany tranoko de mandana manjejeny eny amin'ny arabe zanatria fa trano misy valindriana zany hoe efa karazana trano manokana io zany hoe efa ambony ampangan'lay trano io lay trano onenana efa vita fa lay ambony riana efa fanampin-javatra efa afaka ny andry zay matokany hoe zava-dehibe fa tsy maika lay trano misy valindriana ny trano fotsiny iny efa vita matovy verina avy any amin'ny fahababona de efa samy nanana ny trano nosotriany taony ny olona rehetra zay zava-dehibe sady maika voalohany fa izao manaraka an'izay kosa hoy ny tompo de zao tokony nanao ny tranon'Andriamanitra ianareo zay zava-dehibe sady maika faharoa fa izao lasa lay olona nanao ny trano misy valindriana zany hoe tsy tao anatin'ny lahara-pamehana mihitsy ilay tranon'Andriamanitra na ny tempoly de hoy ny tompo manao hoe vokatra de izao jere fa tsy mety tsy mahombonareo satria tsy hainareo mandahatra ny lahara-pamehana tsy mahombonareo fa ataonareo ambany javatra ny an'Andriamanitra indray no ampandeferinareo Andriamanitra zay efa nantefitra taminareo ka nanao hoe zava-dehibe sady maika ny trano isotrianareo fa ny zava-dehibe sady maika manaraka an'iny ny tranon'Andriamanitra ve mba vitanareo fa ataonareo sady tsy maika ny tsy zava-dehibe tsy raharahinareo ny tranon'Andriamanitra de aza gaga hoe akaimpaminany tsy raha tsy fanahy Andriamanitra fa te hampieritreritra kosa manao hoe fa avy aiza moa ny zavatra rehetra eo aminareo fa aniza moa ny zavatra rehetra eo aminareo inona moa ny zavatra ifanarahanareo tamin'Andriamanitra ary tony tranon'Andriamanitra indray tsy asianareo heviny tsy asianareo dikany ampiandrasanareo ezaka zahanareo ny toe-kareny ezaka zahanareo ny fiariana ezaka zahanareo ny confort ny tranonareo ezaka zahanareo ny zavatra rehetra fa izao nen'Andriamanitra ny tranon'Andriamanitra tsy ataonareo rahara-pamehana afako malala hevero ny lalanareo manahoana moa zany tsika izao zany zao andeha hiaina ny titenin'ny ekampaminany ity ankehitriny manahoana zao zany tranon'Andriamanitra zany zao tsika miresaka zao lahara-pamehana ve zany tranon'Andriamanitra zany ata le vata-trano ka hoe tokony andeha andokotra anay zay na tokony an'olo-karetsaka tsy zay loatra fa atoboy am'le voninahitr'Andriamanitra am'le fifandraisana amin'Andriamanitra am'le fiainam-panahy zava-dehibe ve zany zao am'izao firenena zao zava-dehibe ve zany zao amintsika am'izao zavatra mitrango zao ve ataotsika zava-dehibe ve zany zava-panahy zany hevero ny laranareo hoe akay fa sao de zay ny fototry ny tsy fahombiazanareo fanaovanareo ho zava-maivana ny fanaovantsika ho zava-maivana ny zava-panahy sao de zay le fototry lay tsy fahombiazantsika afako malala hevero ny lalantsika mba ho isaina ny lalantsika ary ny farany afako malala de rehefa fantatsika fa lahara-pamehana ny an'Andriamanitra efa no heverin'Andriamanitra zay tokony ho atsika fa zava-dehibe sady maika ny fiheveratsika ny zava-panahy ny fiheveratsika ny voninahitr'Andriamanitra de eto afako malala manome fanazavana mihitsy ny tompo manao hoe mandehana ianareo a mikarany atendrombohitra makahazo ataovy ny trano dia akasitrahako zany afako malala rehefa voalaharitsika ny zavatra rehetra raka ny sitrapon'Andriamanitra ka nen'ny tompo tsy ataotsika zandrinasy manoatra noho n'izay ho atsika aza de izao mandehana makany atendrombohitra ozy mandehana makany atendrombohitra izy tsy ny teny hoe am'izay nomeko anao no akana tsy a fa Andriamanitra no miteny any atendrombohitra ianao maka efa nomaniko ao ange le tokony le zavatra hanaovanao azy
tsy maka am'izay anao ange Andriamanitra fa zay anaovan'Andriamanitra ny azy efa homaniny ianao fotsiny mandeha maka azy ny tendrombohitra le hazo efa ao zany hoe le zavatra re anaovana ny tranon'Andriamanitra nge efa ao efa nomaniny eo io fa ny olona ny tsy mahafoy efa nomanin'Andriamanitra ao le izy ny temanao hoe anbino am'izay zavatra nomeko anareo anbino am sakafonareo anbino tsy zay tsy ny tena zay ny tompo fivozy manao hoe efa nomaniko ao le izy fa tsy menareo tsy alainareo efa natokako ao le izy natokanaiza moa izy moa le tendrombohitra am'izay efa nomeny anao eny angeny efa nomaniny ao ny antony nanomezany anao aniny angeny tendrombohitra de zao am'izay efa nomen'Andriamanitra ange le izy fa tsy ataony olona ray matezitra an'Andriamanitra manao hoe amin'ny malakimo izy de miteny manao hoe mangalatra amiko kosa aloha nareo zavatra efa nomeko anareo hoentinareo anaovana an'le izy tsy alefa anareo le avako malalo hevero ny lalanareo manao na fiainantsika le avako malala am'izao taonjato faraka amby roapolo zao manahoana indotsika hevitra fiainantsika tsirairay avy zatokantrano ataontsika zava-dehibe ve ny zava-panahy ataontsika zava-dehibe ve ny fametrahana fanontaniana hoe zava-dehibe Andriamanitra zany fiainana miaraka aminao zany ivavakisika tompo ao misotranao zahay fa asainao mihevitra ny lalanay zahay lalana zay heverinay ho mety kanefa kay mifanohitra amin'ny sitraponao no hitanay sy tsapanay amin'ity boky ity manafatra anay no tompo fa zava-dehibe ny fanaovana ny ara-pamena ny asanao koa de meteza hitaonanay meteza hitaonanay amakafakany amin'izay rehetra lara-pamena eo amin'ny fiainanay mijery ny fiainam-pireneny zahay mijery ny andavanandronay de toa mahita tokoa fa ny zava-panandray aza no zany indrindra eo anivon'ny fiarahamonina ary ny heverinay fa vahaolana aza de ny trano misy valindriana ny toe-karena ny fiarina zay ambaranao fa zava-dehibe zany fa tsy mainka ao aoriana ny fiheverana ny fiainam-panahy fifandraisana aminao amindrafo aminay tompo meo anay ny fahazavan-tsaina aiza ny mandinika ny lalanay aiza ny mamantatra ny tenanay aiza ny mamantatra zay mety tokony ataonay jereo ireo marary Jesosy sy trano fantatray fa meny vavaka ianao fantatray zany tsapanay zany afaka mijoro vavolombelona amin'izany isan'andro zay tompo saingy mbola mianta aminao satria misy ireo havanay mbola any amin'ny hopitaly misy ireo zay nandaly fizantoetra vokareo zarazarotra izao de drotronay ambavaka izay nisotranona kosa Jesosy ataovy mahay misaotra zay nitahinao ataovy mahay misaotra zay variana fo azy am'bitiky ny fanahinao masina misaotra Jesosy amen